raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sara sy tamin'ny zanabolana misy anticyclone mitoetra ato amin'ny tapany atsimony lakan-drano Mozambika izay mikisaka miatsinanana ka anisan'ny andrafitry ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 420 ora ho avy ao anatin'izay mahazobana ny tsioka atsimo ary mety hisy ny orana vokatr'izay ho an'ny ilany atsinanan'i Madagasikara. Ny maripana ihany koa dia midina ny maripana amin'ny ankapobeny ho an'ny tapany atsimo sy ho an'ny afaritra atsinanana ato anatin'ny 420 ora ihany nefa izay fa manomboka ny sabotsy kosa indray dia tombanana manomboka miverina miakatra tsikelikely indray izay maripahana izay satria dia misy indray ny arindraona andrasana andalo ato atsimony Madagasikara. Ny toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny ary raha idirana amin'ny tsipriana ho an'ny rapitsy vao maraina misy ny orana ho an'ny faritra atsimo atsinanana sy ny morotsiraky ny faritra anosy mety ahitana tanivindraona ihany koa ho an'ny distrika Nantala sy ny any amin'ny morotsiraky ny faritra Ambatsoa ary Nalanjorofo. Ny ilany antsinanany avoatany dia tombanana mandraona vitsina mandraona misy tokotoko ho an'ny rapitsy vao maraina ary ny ilany andrefana kosa moa dia ny masoandro no ibatoerana ho an'ny rapitso tolakandro mitohy hatrany izay orana izay ho an'ny morotsiraka atsimo atsinanana Madagasikara manomboka any amin'ny distrikany Manakary izay ka hatrany amin'ny distrikany Taolanaro mety itoy ihany koa ny orana ho an'ny tapany varatra atsinanana Madagasikara any amin'ny distrika Nantala ny morotsiraky ny faritra Ambatsoa sy Nalanjorofo mandraona ny andro ho an'ny Diana sy ny tapany avaratra amin'ny faritry Sava ary ny faritry Sofia torak'izay ihany koa ny ilany atsinanany faritry Matsiatra ambony sy Iorombe ary ny faritra atsinanana ny ambiny dia ny masoandro atrano no ibatoerana raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay tombanana midina hatramin'ny 12 degré Celsius ho an'ny faritry Matsiatra ambony raha ny avoatany zay fa ny morotsiraka atsinanany nosy ihany koa dia 19 ka hatramin'ny 17 degré Celsius izay maripana izay manomboka any amin'ny faritra atsinanana ka hatrany amin'ny faritra anosy. Ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia mahatratra any amin'ny 13 degré Celsius ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Melaky. Ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy misy ny zavona ho an'ny voatany sy ny faritra atsimo atsinanana Madagasikara iny fa mety mbola ahitana tandrivindraona kosa ho an'ny tapakandro hariva ho an'ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritry fitovinany zay mitohy hatrany moa ny orana malefaka izay avy any an-dranomasina amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra avaratra atsinanana Madagasikara ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Ambatsoa ary mety ahitana orana tandrivindraona ihany koa ny morotsiraky ny faritra Diana ho an'ny andro ny sabotsy tolakandro any. Ny maripana vao vinavina ao anaty misy fiakarana ny maripana ho an'ny avoatany 420 ka hatramin'ny 520 degré Celsius torak'izay koa ny morotsiraka atsinanana Madagasikara iny izay manodidina ny 40 ka hatramin'ny 30 degré Celsius izay maripana izay ary ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa indray 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ny alahady kosa sy ny zavona ho an'ny avoatany ny faritra Alaotra Mangoro ary mety ahitana izay ihany koa ny any amin'ny faritry Melaky ny atanin'ny faritry Ivoeny ary koa ny faritry Diana sy ny tapany avaratra amin'ny faritry Sofia. Mandraona kosa ny andro ny tapakandro hariva ho an'ny faritry Vadivavy fitovinany sy ny faritra Anosy ary ny faritra Androy izay mety ho arahina orana tandrivindraona moa indraindray ny any amin'ny faritra Atsimo atsinanana sy ny morotsiraky ny faritra Anosy. Ny ambiny kosa indray dia maina hatrany ny andro raha ny maripana ho vinavina ao anatin'izay manodidina ny 10 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny ambany indrindra ho an'ny avoatany ary 14 ka hatramin'ny 15 degré Celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny morotsiraka kosa indray dia 17 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny ilany atsinanana ary 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny faritra andrefan'ny Madagasikara manontolo. Izay ny météo tamin'ny ity an'io ity ary rapitsinay fotoana manaraka veloma tompoko.